Mbola iverenatsika mbofony mikasika an'izay vaovao mitondrana ny akony etsika salon de l'auto izay rehefa avy eo fa eny anivon'ny université n'Antananarivo eny indray kosa efa roa andro moa izay no nisy ny fihetsiketsehana sy korotana teny antoerana manoloana izay ara dia nilaza ny andray fepetra ny fiadidian'ny université n'Antananarivo. Tsy voahaja ny lalàna mifeny fivezivezen'ny mpitandro ny filaminana ao anatin'ny université na ny franchise universitaire hoy Andriamatoa Ramanuel Napanja filohan'ny université Antananarivo raha niona tamin'ny mpanao gazety ny tena ny tolakandro. Mampahafantatra koa ny fiadidinan'ny université fa tsy azo atao ny mitondra sy mitsoka sifflet ety amin'ny anjerimanontolo fa ny fanembatsembanana ny fampianarana zany indrindra moa zany efa misy ny fanadinana mandeha ety amin'izao fotoana ka io tafiditra anatin'ny loha hevitra finosy ny antsoina hoe franchise universitaire. Arak'izay dia mampatsiahy ny lalàna izahay fa misy manana ny franchise ny université ary tsy azo idiran'ny mpitandro ny filaminana raha tsy mahazo alanana avy amin'ny lohan'ny université ary hatramin'izao dia tsy mbola nisy ny fanalanana zany franchise universitaire zany. Tsara nefa minana marika fa raha toa ka misy miompefy na eo ihany koa ary ny franchise universitaire dia tsy natao ialokalofan'ireo mpikaramanady izay tsy mpianatra akory. Mety misy ihany koa ireo mpianatra fa manao ratsy ety amin'ny université dia mafisina teo zany fa tsy manaiky ny fanimbana zavatra sy ny fandratrahana olona ety amin'ny université. Nilaza ny andray fepetra kosa ny fiadidian'ny université Antananarivo mikasika ireo korotana izay nitranga teny toerana tato anatin'ny roa andro zao. Tiana marihana ihany koa fa tsy manaiky ny fanimbana zavatra indrindraindrindra ireo fotodrafitrasa samihafa ny fiadidinan'ny université Antananarivo ninona fatezeran'ny mpanao izany. Noho izany dia tsy maintsy isy ny fanenjehana araka ny lalàna raha misy izay tratra manao izany ary efa misy mono sary zany izay voarainay mikasika izay. Efa misy ihany koa ny komity natsangana hanao fanadiadiana ary izay tratra amin'izany moa raha ny ety aminay. Nitondra fanazavana mikasika nisy andraikitry ny tsirairay dia ny université sy ny ministera mpiay kosa ny fiadidian'ny université eo amin'ny fanaovana ny dingana ara-panjakana mikasika ny fikirakirana ny teti-bola. Dia efa samy malala ny fisian'ny conseil de discipline raha afaka mandray ny andraikitra mikasika an'izay. Efa nozaraina nanomboka omaly ny vatsim-pianarana ho andro sampam-pampianarana 5 eny anivon'ny anjerimanontolo. Ny sampana fitsaboana moa mbola ao anatin'ny vanim-potoana fanadinana ankehitriny.